Tatiana. Faly miarabanao pasteur Taina. Ia, aty Suisse no misy anao efa elaela ihany ianao nitsita tany Madagasikara da teo amin'ny lafiny hira moa zany eny foana ihany hira moa mandeha amin'ny onjapeo sy ny radio. Mbola mihira ve Tatiana sa tsy mihira intsony? Mbola mihira fa tsy mitovy amin'ny taloha le isaky ny alahady fa rehefa misy miantso dia manaiky arakaraky ny rehefa tsy miasa koa dia manaiky foana rehefa asa fanompoana dia mahafinaritra dia atao foana. Manahoana ny fahasamihafana le hoe any Madagasikara tamin'ny taloha sy ny hoe aty ampitan-dranomasina ny hoe mahampanakanto? Tsy dia mitovy intsony koa satria ny any zany voatery ianao efa amin'ny sehatra ny kanto tsy maintsy mihira foana, tsy maintsy mamoaka CD foana, tsy maintsy mitety faritra, mitety rehetrarehetra izay efa nataoko raha teo, mitety Madagasikara, taty Mindafy, efa presque nanao tour du monde raha izay no azo lazaina azy ary esoran'Andriamanitra lehibe. Fa tsy mitovy satria izao efa manambady, efa mananjanaka telo dia miasa dia efa be dia be zany ny sehatra raiketako dia zay arakaraky ny fandaminam-potoana amin'ny fianakaviana ihany koa dia izay no hanaovana ny hira. Izany hoe mahalana zany tsy dia matetika intsony. Ny ankabetsahany hira ny Tatiana hira fampahiresana. Dia mety misy antoko manokana ve mahatonga anao ohatrany hoe mifantoka amin'ny fampahirezana kokoa amin'ny hafatra izay alefanao? Za zany hitako hoe mifanaraka kokoa amin'ny toetra kokoa le izy. Za amin'ny raha mamonjy ohatrany hoe nataon'Andriamanitra hitondra an'izay anaran'izay. Dia amin'ny fianako teo amin'ny fianako iray manontolo hitako hoe misy fampahirezana tsy mivantana fa na misehatra amin'ny fiainana andavanandro ary dia matetika ny hira izay tena hiainako sy ampihariko amin'ny fiainana dia fampahirezana koa. Anisan'ny hira farany navoakanao mitondra lohateny hoe zioka. Manahoana sy manahoana inona ny antony namoahana an'ilay hira, inona ny tena votoatin'ilay hira? Zioka zany hira efa niforoniko tamin'ny 2008 izy efa ela fa nampirimina tao an-trano foana fa mbola kely koa ny ankizy dia sahirakirana dia taty aoriana moa dia hoe aleo avoaka ihany fa le hira zany mikasika ny fiainan'ny olona, mahakasika ny olona rehetrarehetra satria samy manana ny ziogany daholo ny olona na resaka ara-panahy na fiainana andavanandro rehetrarehetra, facture, ny fiainana rehetrarehetra zany manana ziogany dia hitako hoe nakasika anazy zavatra izay ary niainana efa niaina kokoa le zioka, manana ziogany mazava ho azy dia hoe maninona moa raha atao le hira mba hampahirezana ny hafa koa fa tsy hampirimina ato an-trano fotsiny fa mety mba mahasoa ny hafa le izy dia natao. Oviana moa zany navoaka le hira? Vao navoaka tamin'ny faraparan'ny volana Desambra 2024 fa efa ela le izy natao nosoratako zany fa efa mandeha any amin'ny radio any ary le izy afaka hainoan'ny malagasy raha misy raha mahaliana. Be dia be ny olona mankafy anao tany Madagasikara ary mbola hatramin'izao inona ny hafatra ao an'ireo le mpankafy ireo zany izay mijery an'ity vidéo ity? Tsy manadino anareo ary tena ampoko foana nareo na aiza misy ary tsapako zany rehefa mandeha manao fampisehoana ohatra voaingana tany Munich zao ankizy manao fio paire nijery ahako ary tena nafinaritra reto na nandihy falifaly dia tena tsapako ao anatiko ary tena misaotra an'Andriamanitra lehibe satria mbola misy fitahiana ampiasain'Andriamanitra zany ampita fitahiny amin'ny hafa sy mampahery ny hafa dia mankasitraka be dia be fa tsy manadino anareo ary mbola ho avy ny andro hifankahitantsika tsy ho ela raha sitrapon'ny tompo. Mbola manaitraritra le velona any Madagasikara ve sa tena hijanona aty mihitsy? Tsy hijanona aty angamba fa aty mandalo ihany mikarakara ny ankizy amin'ny fianarana sy ny rehetra fa ny ariana any ary fa tsy ho ela dia efa hiverina ny an-tanindrazana. Hitona mbavaka zany? Misaotra betsaka. Misaotra indrindra. Misaotra amin'ny pasteur. Dia mampahery dia mirary soa ihany koa. Misaotra betsaka tainy tompo.
baka